Valindray miarabantsika mpanaraka ny page, mpanaraka ny chaîne YouTube amty andro anio ety mbola iresaka tokantrano iantsika mbola somary lavalava kely ny fifampizarana satria araka ny resako de misy zavatra maro isan-karazany zay mila amboarina ny anaty tokantranontsika any. Mahatsikaritra ianao fa rehefa miresaka de tsika foana tsika fombafombosany fa tena isika mihitsy no iantefan'ny afatra Andriamanitra. Zay vavaka vetrany melohany anombohany fifampizarana. Andriamanitra rainay eo mbola misaotra anao hatrany izay raha mbola afaka mivavaka, mbola afaka mifanerasera, mbola afaka mandray sy migoka izay avy aminao ahafahana manana tokantrano finaritra. Ankoatra ny resaka zava-panahy de zava-dehibe aminao indrindra ny resaka fifandraisana ao anatin'ny tokantrano sy ao anatin'ny fiainana andavanandro. Ary zany indrindra moa zavatra natsanganao rehefa avy namorona ny olombelona ianao de namorona ny tokantrano ihany koa izay nisy any Adama sy Eva. Androany tompo tena miresa aminay indray ianao ary ampafantaro anay sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy naovanay zao vavaka zao de misaotra indrindra tompo. Amen. Eny ary anoya ny afatra isika amin'ity androandroany ity afatra an'io ity somary afatra miavaka izy ity satria sady toyan'ny resaka tokantrano tamin'ny heriny mikasika ny hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo no toyan'ny afatra toroteny foy tamin'ny alakamisy izay mitondra lohateny hoe lalan'ny Kristy izy ity satria resaka fitiavany tsy zany no nandamina zay zavatra ray fa zay no men'ny tompo de nazara varina hoe misy zavatra tsy napoizina kanefa lahatra arak'izay. Ka ijerytsika androany ifampisarytsika ny Korintiana voalohany toko 7 andiny fa efatra ambin'ny folo andiny fa efatra novakitsika ka hatramin'ny andiny fahavalo de hotsipontsika tsikelikely izy io de ao azavaitsika arak'izay fitaritan'ny tompo izany. Andiny fa efatra ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialona tsy mirearea ary tsy mieboebo. Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy, zay zany resantsika voalohany. Ity resaka ity raha lasainabavy raha lasainabavy ozy satria natao ity daholo isika ny zavatra iantefana izy ity voalohany rehefa nitory ny Efesiana toko 5 Paoly de zao nambarany hoe miresaka zava-miafina ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana fa na izany ary aoka ny lehilahy rehetra samotia ny vadiny tahaka ny tenany daholo. Zany hoe misy double message zany alefan'ny apôstôly Paoly na miresaka tsy hoe ono zany na fa rehefa miresaka ny Efesiana toko 5 izy. Zany hoe ny afatra voalohany izay omeny sy alefany dia afatra miresaka any Kristy sy ny fiangonana. Dia ny afatra faharoa omeny dia miresaka ny mpivady izany. De takizay ihany koa ty Korintiana voalohany toko 7 tena destiné ho any Kristy sy fiangonana mihitsy tia manazava hoe ohatrany ahoana ny fomba fitiavan'ny Kristy ny fiangonana ary manazava amintsika ihany koa ohatrany ahoana ny tokony fomba fitiavantsika ny rahalahy sy ny anabavy zay ao amin'ny Kristy ary ihany koa azotsika hitarina ao anatin'ilay izy amin'izay hoe ahoana ny tokony fifankatiavam-pivady. Ny tena olana kely mantsy de lasa lay zavatra faharoa zay lasa resaka fifankatiavam-pivady foana ny ambara rehefa mitory ny Korintiana voalohany toko 7 nefa ny tena destination na ny fiantefany io afatra io dia ho an'ny Kristy sy ny fiangonana aloha voalohany indrindra. Ka zay no ilazako hoe ity afatra ity tsy natao ho an'ny lehilahy irery ihany fa ho antsika rehetra izay ao amin'ny Kristy ho an'izay manambady zany dia ao amin'ny vady aloha voalohany indrindra ho an'ny hafa ho an'ny rahalahy sy anabavy manarak'izay. Ho an'izay tsy manambady dia tokony ho fifandraisantsika amin'ny rahalahy sy anabavy ihany koa no ambaran'ity Korintiana voalohany toko 7 ity. Ka ozintsika atao hoe ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Inona ny atao hoe maro-po sady mora fanahy? Ny atao hoe maro-po rahalahy sy anabavy izy io de toetrany Kristy izy io. Rehefa miresaka tsika zany Korintiana voalohany toko 7 rehefa miresaka tsika ny resaka ao amin'ny mpivady dia reraka tsika raha ohatra ka ezatsika be am'izao fotsiny fiezahtsika be am'izao fotsiny no anatanterantsika ny tenin'Andriamanitra hoe mahita an'io ity ndeha ataoko ity zany ahoana ny fanaovana an'ity fa le fandehan-javatra de Kristy no nanao hetsika voalohany de isika koa samy sotro ao aminy. Tsy hoe mianatra azy isika
afany tamin'ny andron'ny Kristy sy ny mpianatra, tamin'ny andron'ny Kristy sy ny mpianatra de mianatra azy ny mpianatra mijery zay ataony eo. Ohatr'izao fanaovan'i Jesosy azy, ohatran'izany zao tamin'ny voalohany Jesosy nanao batisa. De avy eo taty aoriana ozy izy ny mpianatra Jauna rehefa nitantara hoe le olona nataonao batisa nge lasa manao batisa koa hoe ary tsisy tsony ary zao manao batisa fa mpiana indray, nisy fianarana tao anatin'le izy. Fa aty amintsika kosa rehefa tonga ny fanamasina de tsy Kristy ho alay tahaka intsony na ho arahandia, zany hoe tsy fitenitsony zany ankehitriny le hoe mpanaradiany tompo, fa Kristy efa ao anatitsika mihitsiny, ary Kristy miasa ao anatitsika, satria tsisy tompo ho arahandia zany tsony fa Kristy efa ny an-danitra, ny fanany no mietsika ao anatitsika ary ny fanany mantanteraka amintsika. Ka raha miresaksika ny fitiavana de zao no mila fantatra ao tsy maintsy olona migoka ao amin'ny Kristy vo afaka manantanteraka ny afatra izay ifampiresantsika eto. Dia ozy izy lay teny amin'izay fa mandroso ny ora, ny fitiavana dia maro-po sady mora fana. Io toetra maro-po io dia toetran' Jesosy Kristy io. Zay rehetra ambary eto zany toetran' Jesosy daholo reo rehetrarehetra reo. Dia anjarantsika fotsiny migoka le izy ao amin'ny Kristy. Azonao le izy ao amin'ny Jesosy zany le izy de anao misotro ao aminy, mandray ao aminy, ay ao aminao zany sy tomboka ao aminao zany zay. De rehefa voaraiko zay de amin'ny manodidina amin'izay, zay le hoe ianareo no fanasiny tany, ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Tsika tsy mazava fa tsika manana ny mazava de mametraka le jiro hitany olona rehetrarehetra eo amin'ny toerana ambony. Ka io Jesosy io dia maro-po io. Ohatrany ahoana moa zany Jesosy Kristy maro-po zany, jereo tsara fa oza tamin'ny farany hoe za zao eo amin'ny sahabo eo amin'ny 420 taona teo eo zao amin'ity taona ity no niarahako tamin'ity Jesosy Kristy ity. Tao anatin'izany 420 taona zany dia tsy ampireharehana mihitsy sanatria fa tena amin'ny alahelo ary nilazana aminareo fa raha fahadisoana sy ny fahadalana sy ny fanaovatova foana ao anatin'ity tontolo-piainana sy tontolo-panompona ity sy ny redirediny voaka ny vava ihany koa ary amin'ny fotoana sasany izay andalovan'ny fahasahirana. Za tsy mametsy iny mihitsy ny olona izay manondrana rehefa misy fotoana ny tena za tena tsy karazan'olona manao za satria za efa niaina an'izany zavatra zany ihany koa tany aloha tany sy zavatra efa hitako rehetrarehetra, tsy manome rariny ihany koa anefa ny olona izay manao an'izany fa micomprendre ny olona izay manao an'izany zavatra fa inona ny zavatra nataon'ny tompo tamiko tao anatin'ny fahalalana zany zavatra rehetra zany. Voalohany indrindra zavatra nataony de zao efa fatany ny tantarako rehetrarehetra mandra-pialako eto amin'izao toy zao avy anginy adalana ho ataony io, zao avy ny betizy ho ataony, zao ny redirediny io, zao no teneny misy fotoana io idongo tsotro zao, tonga de midongo tsy mety manao tsotro zao, za tsy hanao lolo za am'zao zelignelenina lo za am'zao, misy fotoana io anao ohatran'izao, misy fotoana io anao ohatran'izao. Fa na de ao anatrehan'izany ary de mbola ho fidiko foana izy, ho atsoko foana izy, ho ametrako ny fitiavako foana ao anatiny, ary ho ampidiriko ao anatin'ny fanahy masina, ary ho ampahereziko izy, ary homeko mission, confieko mission izy. Zany zavatra zany inge lehibe mihitsiny zany. Ary zay faripon'ny Kristy amiko zay zavatra zay. De hitanao rehefa voaraiko zay le hoe misotro, rehefa voaraiko le faripon'ny Kristy amiko de afaka ihany koa maro-po amin'ny vadiko amin'izay. Rehefa misy fahadisoana, raha ohatra ka misy fahadisoana raina roa moa zany atsika olombelona le ferintsika, fa rehefa verimberina ny fahadisoana kivy ihany tsika, reraka ihany tsika, nisy fotoana ngapetera mba nanatona Jesosy io na Jesosy mba zavao aho moa zany ty resaka famelan-keloka anao ty, impiry manota amiko ny rahalako zay ako ny tokony amelan-keloka, raha manota impito ve izy tonga de napetraky ny arainy ny fahatsapany sy ny zavatra zay tena eritreretriny, raha manota impito ve izy de avelako. Zany hoe raha avelanao, raha zay ny tenenao Jesosy ho isaiko mihitsy ny hoe firy fahadisoana arainy fa tena le tsy izy manararoatra fa zao nambaran'i Jesosy, tsy raha manota anao impito ny rahalanao no tokony avelanao ny fahadisoany, fa impito amby fitopolo impito, so zany 17 x 7. Zany hoe na de misy ary ny fotoana miverimberina de ahoana ny tokony ho fitondrantenantsika? Maro-po. Ny fitiavana dia maro-po. Ny fitiavana mora fanatsika rahalahy ihany koa, satria mbola ho an'ny rahalahy zao fanazavana ny resaka fitiavana, de isika de natao aro-po ny avaditsika. Ary rehefa mijery sy mandray ao amin'ny Kristy tsika ny faharetam-pon'ny Kristy ny amintsika
de afaky ny arom-pony amin'ny vaditsika ny amin'ny fadisony zay mety miverimberitsika koa ny manao fadisona miverimberiny fa zany hoe rehefa eo amin'ny toerantsika le fanaovana le moa zany de ohatra modiditsika fanina zay matsika olombelona rehefa sika manao le fadisona miverimberina de odiditsika fanina fa rehefa ny olona manao le fadisona miverimberina ataotsika ngeza be hitaritsika ngeza be asina lopo mihitsy le fadisona enao tamin'ny anina voatanisa daholo le fadisona rehetrarehetra fa le fadisotsika olombelona fadisotsika lenteny afenitsika odiditsika fanina ny fotsiny fa eto ny ten'Andriamanitra de mampianatra fa ny fitiavana dia maro-po ka isika rahalahy de tokony aro-po amin'ny vaditsika ahoana ny ampatonga atsika aro-po ny amin'ny vaditsika mastora lahy misotro amin'ny Kristy fa tsy vitanao ny maro-po amin'ny vadinao io ny manaiky sy manao amenina sy ny manay sy ny mino sy ny resy lahatra de vitanao mety misy miatokatoka mihitsy tena marina aloha zany fa rehefa tonga le fotoana mara zany fa za tsy romotra loatra tena vazavazaiko mihitsy ny aloha ty fa tena tsy tatoko mihitsy tsy mety koa mitazotazona sentimenty fa aloha tena tsorona mihitsy ny zavatra rehetrarehetra fa eto le ten'Andriamanitra de manambara ny fitiavana de maro-po ny teboka faharoa ny fitiavana de mora fanahy inona ndika zany hoe mora fanahy zany mora fanahy zany de gentil jereo tsara fa Jesosy foana fianarana raisitsika fa Jesosy rehefa miresaka amin'olona de tena feno fahatsaram-panahy feno fahalemena tena misy fotoana izy mijery ny Israely de malahelo ontsa mihitsy izy mijery azy fa ozy izy mijery hoe toy ny ondry tsy misy mpiandry fijery ny azy ozy izy ondry tsy misy mpiandry nampahantrainy izy ireo ozy izy tena nalahelo Jesosy Kristy tena feno nanana gentillesse izy tao anatiny tany tsika lehilahy ihany koa ao anatina tontolo na tokantrano de jereo tsara zavatra iainantsika fa izy io mantsy amin'ny voalohany ananatsika daholo faro-po io ananatsika de le amin'ny voalohany le mbola vo miaraka iny zany de ataotsika hoe 3 volana embolana vo miaraka iny maro-po mihitsy na de manao fadisona verimberina le vehivavy tsy maninona exagéré ndriko zany sy avela zany hoany avela fa rehefa mandeha ny andro volana ary fotoana sy ny ambapolo taonany le zavatra kely iny vo tsipona daholo le zavatra tsy mety rehetrarehetra zay ny atao hoe tsy maro-po intsony fa mila miverintsika amin'ny faharetam-pon'ny tompo ary mandray ny faharetam-pon'ny tompo takizay ihany koa le mora fanahy amin'ny voalohany ray volana 2 volana rehefa ray volana le voazo iny mihitsy moa zany le vady le mbola tsy vady izy amin'iny fa mbola le vo miaraka fotsiny sipa ozy fiantsontsika anazy le voazo iny mihitsy mora fanahy ay ity tonalité atsika ty tena any amin'ny ambony foana le izy tsisy mibetrobetroko zany mihitsy mibetroka mantsy aty amin'ny tonalité ambany fa le ambony le aty amin'le aigu le feo zany hoe rehefa miresa ty ahoana zay zagoe za hoe oatra za hoe zay le hoe mora fanahy na de misy ary mifadisoana de mora fanahy na ohatra zany za fa nanao fotoana zany tam'roa teo am-pefilo ny lehilahy moa zany ny akamaroany fa tsy izy rehetrarehetra ny akamaroantsika lehilahy moa zany matotra be amin'io resaka fotoana io matotra be mihitsy rehefa am'roa de am'roa misy sasany am'roa fotoana am'roa latsaka 5 de tonga am'roa latsaka fefany am'ray sasany ary sasany fa vehivavy tsy de milamina loatra amin'io resaka io ka raha ao anatin'le vanim-potoana voalohany le voerahana iny am'roa fotoana am'roa sasany mbola tsy hita amin'ny 3 latsaka fefany fa ahoanary amin'ny 3 fa na de mety hoe sosotra kely any ary teo anelanelany tamin'ny 2 sasany sy tamin'ny 3 latsaka fefany zany nonga somary tena le vehivavy koa zany de fa vo mipotra avany izy vo hita fotsiny ny endriny adino ohatra amin'le asosorana sy le atezerana de mora fanahy tena mialatsiny tena ohatra ndriko ki zany tsy maninona zany mora fanahy fa rehefa miaraka sy mandroso ny andro sy fotoana votsy zay amoram-panahy zay de izy ny ten'Andriamanitra milaza ny fitiavana de mora fanahy Kristy mora fanahy amintsika foana tsy fantatro ianao fa za tsy mbola narahan'i Kristy tamin'ny kobaya sy tamin'ny fekibo sy tamin'ny karavasy fa rehefa anariny de anariny ampitiavana ary anariny amin'ny fampaherezana mandrakariva sy sisa rehetra tsy hoe tsy anariny fa misy fahadisoana tao koa de anariny fa izy de mora fanahy mandrakariva ka mitoetra tsika rahalahy de tokony ho tahak'izay toy zay hoe amin'ny Kristy no manovo an'izany tsika fa tsy isika no miezaka ho amin'izany toizantsika le andalatsotra masina ny fitiavana tsy mialona tsy mirehare tsy mieboebo tonga de ataotsika safo be mantsina ao anatin'le hoe tsy mirehare sy tsy mieboebo
dia tsy misy fanambony tena fa fanetretena ny fitiavana manetry tena ny dikan'io rahalahy dia isika dia tsy natao ho tompotompoina isika dia natao anetry tena Jesosy nisy fotoana nanao fanoarana ny boky Matthieu any hoe Matthieu 20:20 hoe fantatrareo izy fa ny izay lehibe am'izao tontolo zao de mampanompo azy fatratra mampanompo fatratra fa tsy mba tahaka izany aminareo fa zay teo lehibe aminareo de mpanompony izy rehetra fa ny zanak'olona dia tsy tonga mba ho topoina fa tonga mba hanompo ary an'olotra ny ainy ho avitra isolo ny maro rehefa tonga Jesosy izay lehilahy de Jesosy tsy tonga mba ho topoina jereo tsara le toe-posy le toe-panahy fa ny fitiavana am'izay manambara ety zany fitiavana zany rahalahy de tsy fitiavana ho topoina ikobaikobaiko anirakiraka ampanao azao sy ampanao azao isaky mihetsika fa fitiavana mitondra anao hanompo ny hafa mitondra anao hanompo ny vadinao isika rahalahy de natao hanompo ny vaditsika ny endrika le hoe hanompo de tsy hoe anao zay tiany rehetrarehetra kory tsy hoe anao azo patrona anao 8 maîtresse tsy zay fandeha izy fa le hoe fanompona tena hoe natao isika andray anjara amin'ny fitediavana izay mafaly ny vaditsika zay nambarany ten'Andriamanitra ao am-bokin'ny Romanina ihany koa izy milaza an'izany zavatra zany hoe Kristy Jesosy aza ozy izy tsy mba nitady zay afaly ny tenany fa zay afaly ny hafa tena n'olotra ny aina izy ho avitra isolony maro zay zany le exemple goavana be ao amin'ny Kristy hoe Kristy tsy tonga mba hanompo tsy tonga mba ho topoiny fa tonga mba hanompo be debe ny lehilahy akamaroantsika lehilahy tena mieritreritra mihitsy ny hoe tsika tena natao topoina ary ny teny hoe maneke ny vadinareo iny de veritsika fa teny natao hibaikona sy natao anatanterana ny sitrapontsika hoe ty baiboly ty zany io baiboly no manambara hoe maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo fa veriko eto fa ny antony anekena antsika tahaka ny fanekena ny tompo de satria napetraka eo atsorintsika ny adidy goavana be hitondra ny ankohonantsika araka ny tokony ho izy de zay no mampatonga antsika hoekena tahaka ny anekena ny tompo fa tsy hoe hoekena de ataovy zao ataovy daholo ny sitrapoko rehetrarehetra isika de natao anompo ihany koa isika de natao hitady zay afaly hitady zay asoa andray anjara amin'ny fanampiana natao andray anjara amin'ny karazana fanompona rehetrarehetra misy lehilahy tena le fomba fiteny malagasy milaza azy mihitsy tsy mandray ravindena zany tena io tonga de ambarany ten'Andriamanitra tsy fitiavana zany zavatra zany tsy fitiavana zany de le vehivavy le anabaviny manenjika an'ity zavatra rehetrarehetra ty manao an'ity sady mitaiza zaza manasa zaza manadio trano mikarakara zao manao an'zao lehilahy petrapetraka fotsiny mijery télé manao Facebook manao an'zao za reraka avy miasa tsinona ka za tsinona ohatra rao ka le inona ohatra ka le patron anay ohatra zao tsinona ka za ngiava reraka mitady vola za ngia ohatra zao ny fitiavana dia tsy miavonavona ny fitiavana dia tsy miriare fa ny fitiavana dia manetry tena ny rahalahy de tokony andray anjara tokony anampy vadiny tokony ara-misalaha amin'ny zavatra izay atao ao atokantrano zay natao fitiavana toizantsika ary le izy andeny fadimy am'izay ny fitiavana tsy manao zay tsy mamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sosotra tsy manao otropo ity moa zany fanambarako teo tonga de fehezitsika bango tokana zany io andiny fadimy io le resaka teo hoe tsy mitady ny azy ty efa nambarako teo hoe tsy mitady zay afaly ny azy fotsiny fa mitady zay afaly ny hafa mitady zay afaly ny vadiny mitady zay ampandroso ny vadiny zay natao hoe tsy mitady ny azy tsy mitady zay apetipety ny azy tsy mitady zay ampalaizy ny tenany foana tsy mitady zay sitrapony ty fanompona ny Kristy tya dia zavatra mila fantatra ao de ny fanompona ny Kristy de fanompona mitodika amin'ny hafa foana ny hafa manao ny hafa mihoatra noho ny tena ozy izy fanambaran'ny apôstôly Paoly any amin'ny bokin'ny Filipianina any raha tsy diso ahako amin'ny fanetretena ozy izy de samy manao ny hafa samy manao ny namany ho mihoatra noho ny tenany de le tontolo fanompona eto izay ambaran'ny ten'Andriamanitra ny fitiavana dia tsy manao zay tsy mamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sosotra mato mora sosotra ihany koa de misy zavatra tsy milamina misy tsy miorina tsara misy tsy mifototra tsara zay ao amin'ny latin'le fitiavana de tsy le mora sosotra raha lasana bavy no atao zay ampiala azy ny problema antsika mantsy isaky mihetsika de any amin'ny vokatra foana ny olo atsika mahita ny tenako mora sosotra de lasa etiko ambavaka Jesosy io
mangataka aminao ako afa ho ato amiko le mora sosotra Jesosy tsika zany resaka le hoe maro-po sady mora fana Jesosy eo za tsy maro-po de zay no volosatsika eo Jesosy eo mangataka aminao de ny sasany mamoroporona fanahy am'zay rehefa avy eo miala ny fanahiny mora sosotra miala ny fanahiny tsy maro-po miala ny fanahiny tsy mora fanahy miala ny fanahiny fatezerana miala ny fanahiny zao foroporonina daholo ty rehetrarehetra tsisy azany karazam-panahy marobe zany fa zavatra foroporonina zany zavatra zany fa ny problema ao anatin'le izy de problema tokana atsika tsy migoka ao amin'ny Kristy rehefa tsy manana le sotronytsika zay foana zany nivonyty resaka ty rehefa tsy manana ianao ly Kristy zany tahaka ny reny rano anankiray io misy rano natao hoe source na loha rano anankiray de le vadinao mila rano de mangataka aminao izy meo rano meo rano de inona zavatra ho ataonao rehefa tsy manana ianao de tsy manana ary ako inona no azoko atao eo de zay no mampatonga le tokantrano nykorotana fa raha ohatra ka mangataka rano ny vadinao de ao amin'ny Kristy ianao ny maka de omenao azy le izy nenieva moa zany ny zavatra hafa mihitsy fa tany amin'ny satana ndray izy ny naka de nomeny Adama rehefa fa madika ambony ambany mihitsy le zavatra tokony Adama no manome any Eva Andriamanitra zany Andriamanitra ato manome any Adama Adama manome any Eva fa famadika le izy satana ndray manome any Eva de Eva ndray manome any Adama korotana ny tokantrano rava ny tokantrano tsy mandeha am'izay loany fa ao amin'ny Kristy tsika matsaka ka ozy ako miverina am'le resaka teo hoe raha ohatra ka tsy maro-po ianao eto zany ianao mijery an'le teniny sy ny fanambarana rehetra raha ohatra tsy mora fanahy ianao raha ohatra ka mirehare ianao raha ohatra ka tsy manana fanetretena ianao raha ohatra ka mbola mitadiny ianao foana ny ianao zay ihany ny tena masaka ao anatinao ary rehefa tsy tanteraka sitraponao de tezitra ianao de mikitoniny ianao de tsy azo atao ninininy ianao fa mora sosotra ianao raha ohatra ianao manohotro-po de tsy reny no esorina tsy reny no ezahana tsy reny ny entina ambavaka tsy reny atao délivrance samy mandrakariva fa le atao misory sanjereny ao amin'ny Kristy no migoka de mivoaka ho azy reny zavatra rehetrarehetra reny ndika le hoe tsy manaotro-po de tsy mitazona alahelo ny ten'Andriamanitra anankiray milaza hoe aza atao tratry ny masoandro miletika fahatezeranao izy dia zany tsy mitazona alahelo nanao fadisoana vadinao teo tsy tazomina ny alahelo avelo na naninona izy talona na vera zany na maninona ninina teneniny eo zako zay foana ho any fototra iagal le izy Kristy tsy mitazona alahelo amiko zany ianao aza mino sy aza mietrehitra an'izany mihitsy ny hoe manao fadisoana ianao de mahazo kapoka ianao rehefa avy eo zany fampianarana izay tsy tao amin'ny Kristy izany dia zany no voizin'ny olona maro isan-karazany ka raha vao misy zavatra tsy mety de mandinika foana hoe ohatra zany zao nahazo problema de mandinika foana hoe fa inona ary fahotako zay rehefa fanontaniana zany foana verina amintsika inona ary ny otako Andriamanitra mahatonga anay ohatran'izao fa maninona ary ihany nanao an'izao fa hoana nisy fotoana moa Jesosy zany ary le izy fampianarana efatra amin'ny taloha nisy fotoana nanontany mpianatra mihitsy Jesosy hoe ina moa mahatonga an'ity lehilahy ty zany malemy hatrizay ny ainany izy veny nanota sa ny ray aman-dreny tena ozy izy Jesosy tsy zany mihitsy nge tsy voatery ohatry zany anie io tsy voatery izy nanotana ny ray aman-dreny ozy izy Jesosy fa mba nehoana ny voninahitr'Andriamanitra de mitoy tsika an'le resaka ny fitiavana dia tsy manao otro-po Andriamanitra tsy mitazona otro-po amiko Andriamanitra tsy malahelo mandrakarivany amin'ny zavatra tsy mety zay ataoko fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe vetivety foana na de misy fotoana ary izy nitezitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny andro zanak'Israely moa tsisy Jesosy mpanalalana ny amin'ny fahotany Israely de tonga de ny fahatezeran'Andriamanitra direkta no mitotona aminy fa teo amin'ny Jesosy kosa de izy no nitotona ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra jerenao zany zavatra zany ny atao hoe fitiavan'ny Kristy izy no nitotona ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra zay tokony hiatra amintsika de izy no nitondra an'le izy de zay no mampatonga ako Jesosy tsy manao otro-po amiko Jesosy mora fanahy amiko Jesosy maro-pony amiko satria efa nitotona teo aminy daholo Andriamanitra maro-pony amiko satria efa nitotona teo amin'ny Jesosy Kristy daholo ny zavatra rehetra zay tokony anjoa de rehefa voaraiko zay faharetapony Kristy zay rehefa voaraiko zay Kristy tsy manao otro-po zay de afaka tsy manao otro-po amin'ny vadiko ihany koa ny vahaolana zany sy ny resaka rehetra zay miorina ao anatin'ity resaka ty de zao tsy lezaka ao fa Kristy nanao zavatra tao aminao de raisinao le izy de afaka mampiseho an'izay amin'ny vadinao ihany koa ianao zay le hoe ny lohan'ny lehilahy rehetra de Kristy no modelin'ny lehilahy rehetrarehetra Kristy no mampita zavatra ao amin'ny lehilahy rehetrarehetra de voarain'ny rahalahy le zavatra ao amin'ny Kristy de afaka omeny ny vadiny ihany koa le izy avy eo toy antsika ary le teny
andiny fahenintsika ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa io ny mahasamihafa fa ny fitiavana ao amin'Andriamanitra ny fitiavana eo amin'izao tontolo zao mantsiny a de ny atao hoe fitiavana de miaraka be eny foana de miaraka daladala eny de miara manondrana eny de miara manao tao foana eny taloha tany amin'ny tantaran'ny États-Unis tany isy zany hoe Bonnie and Clyde zany de samy mpanao ratsy samy bandi reo olona reo na le vehivavy na le lehilahy de ampiraisiny zay toe-tsaina bandi zay izy roa zay no mampifankatia azy fa ny eo amin'ny Kristy dia ny fitiavana dia izy teo tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa ny fitiavana ao amin'izao tontolo zao dia ndraindray asian'ny olona le hoe langa masina inona moa le hoe langa masina mandainga mba hanavotana ny anina na marara zanako de no ny fitiavako ny zanako de zay no mampatongako moa mindram-bola manolona ny sasany no ny fitiavako ny zanako zay mampatonga amin'ny varitena fitiavana zany zany hoe fitiavana amin'izao tontolo zao zay mampatonga amin'ny varitena ny sasany zay mampatonga manambaka ny hafa fa ianao zany tsy maneritreeritra ny olona mbakainao iny ianao tsy maneritreeritra hoe manahoana ny zanak'iny olona iny manahoana ny tokantrano manahoana ny ankonany izy koa nye mba te atafitany zanany de nefa nambakainao izy de le vola tokony mba ampianarany anjanany sy tokony mba hikarakarany ny ankonany de lasa nambakainao de lasanao le zavatra fa zany atao hoe fitiavana amin'izao tontolo zao manolotra ny ainy manao tena maninona moa izy ty tena lasa manao tao foana mihitsy noho ny amin'ilay fitiavana fa ny fitiavana ao amin'ny Kristy kosa de tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Andiny fafito ny fitiavana dia mandefitra ny zavatra rehetra. Tena manahirana indrindra atao anatin'ity resaka ity ny fitiavana hony de mandefitra amin'ny zavatra sasatsasany ihany. Ny fitiavana hono de mandefitra amin'ny fotoana tsy ndraindray ihany. Fitiavana hono mandefitra rehefa mba azo le ferina le izy. Fitiavana hono le mandefitra rehefa tsy amerina tsony le olo tsy zany le resaka eto fa ny fitiavana de mandefitra ny zavatra rehetra. Na tsy mahay mahandro io, may foana ny laoka isaka mihetsika. Ianao no tena ambady azy eo. Na tsy mahay mitatam-bola io, misy vola tsy hita foana. Ahoana ihany ary fandeha ny vola atao anatin'ny tokantrano ty manahirana kosa tena oatra zao fa fitiavana te mandefitra ny zavatra rehetra. Mandefitra ny zavatra rehetra. Na manana fahalemena tahaka ny ahoana io, na taralavy io, na maninona io, na ahoana io, mandefitra ny zavatra rehetra. Tsy natao anareo tazary anabavy fa zany zavatra zany de natao ho fifandanjana ihany koa anatin'le izy fa lasa reraka ihany rahalara ohatra ka hoe isy anararoatra zany fa tsy zay mifandeha izy fa fifankatiavana sy fifanohanana ny tokantrano dia io ny tenin'Andriamanitra nomena antsika ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra. Averiko amin'ny Kristy foana ianao satria zay ny atao hoe kristianisma. Kristy foana ny ivo ny zavatra rehetra. Kristy mandefitra ny zavatra rehetra, ninona betizy, ninona dalàna, ninona tsy mety, ninona fahadisoana, vola ohatrina nefa naritsika nomen'ny tompo atsika. Raha reny vola very rehetrarehetra nataontsika rehetrarehetra reny no ataon'ny tompo compte sy comptabilité reto avy vola narinao. Ty no tatanao amin'ny tsy tokony izy, ty lalaninao fahatany, ty ohatran'izao, ianao nasaiko nakaria tsy nandeha nakany ianao, ohatran'izao vola very noho ny amin'izany zavatra any, ohatran'izao fotoana very, ohatran'izao matevina be ny addition matevina be facture atsika tsirairay avy reo fa ny tompo mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Tsy mandefitra amin'ny sasatsasany, tsy mandefitra amin'ny tsindraindray, tsy mandefitra amin'ny zavatra ohatran'izao voafaritra na ohatran'izao voafaritra fa mandefitra ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy zao niresaka mihitsy ninona mety fahadisoana anatin'ny tokantrano. Be dia be mantsy ny raha lasy anabavy rehefa makany amin'ny fitsarana. Misy zany ny fisarapanambadiana vokatry ny hoe fijangajangana, fa misy ihany koa ny fisarapanambadiana vokatry ny antony hafa izay tsy mifandray amin'ny resaka fijangajangana. De reny rehetrarehetra reny de ozy ny tenin'Andriamanitra io mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Jesosy tena nampianatra zany mihitsy hoe tsy mahazo misaotra ny vadiny zany, mijangajanga zay misaotra ny vadiny raha tsy noho ny amin'ny fijangajangana irery ihany. Zay irery ihany. Fa za raha mbola miresaka ao anatin'izany raha mbola azo atao ny mandefitra
raha mbola azo andeferana raha tsy faratsy toetra sy faratsy mpanany antonanaova vadinao an'izany fa mety solafaka izy na tsy fantatro o zay raha mbola azo atao za moa tsy afaka nipetraka eo am'toeranareo fa nareo mahalala zay tena toe-javatra sy ny zava-misy tany fa raha mbola azo atao ny mandefitra de alao mandefitra ny zavatra rehetrarehetra satria ny fitiavana mandefitra ny zavatra rehetrarehetra ndao toy izy atsika le izy ny fitiavana ty faharotia dia mifampitohy mino zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra ary maharitra ny zavatra rehetra de faharoa sy fahatelo zany mifampitohy mino zavatra rehetra sy manatena ny zavatra rehetra lay atao hoe mino ny zavatra rehetra sy manatena ny zavatra rehetra de na efa hita zao ara zany ny fahadisoana sy ny zavatra tsy mety eo anatin'le vady de mino foana tondra ambavaka eo anatrehan'ny tompo raha ohatra jentilisa raha ohatra mbola tsy eo amin'ny Kristy ny vadinao zany de mino ny zavatra rehetra mino a Jesosy fa hovainao io misy antony matoa zay tafaraketo tsy zay nanapa-kevitry ny araka fa ianao nampiaraka ka za efa novonjenao tamin'ny fotoana ohatran'izao ty vadiko ty mbola tsy voakasika mino ny zavatra rehetra manatena fa mbola voakasika io manatena fakasianao io manatena fa vonjenao io raha ohatra ka le resaka ty ihany koa zay ohatra hoe tena le hoe maritra zavatra rehetrarehetra iny le hoe ny vadinao tsy mahay mahandro na vadinao ohatra zao de natao hoe mino zavatra rehetra sy manatena zavatra rehetra de efa tsy mahavita zao efa tsy mahay zao izy fa ianao mbola mino foana vokatra fitiavanao anazy zay ny teneniko any hoe tsy moramora ty resaka ty tsy vitan'olombelona io fa ao amin'ny Kristy rery ihany mahavita an'izany a zay misotro ao amin'ny Kristy rery ihany mahavita an'izany zay mihinana ao amin'ny Kristy velona ao anatiny satria Kristy ny mahavita an'izany za tsy mahavita an'izany resaka zany a sao de verinao fa vitako zany zavatra tantara igny eto zany tsy vitako zany fa Kristy velona atao anatiko mahay an'izany Kristy velona atao anatiko mandefitra ny zavatra rehetrarehetra Kristy velona atao anatiko mino ny zavatra rehetra mino ny zavatra izay hitranga manatena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetrarehetra de tahak'izay ihany koa tafafindra atao anatiko ato rehefa mijery azy a de tafafindra atao anatiko zay toetran'izay de afaky ny ino ny zavatra rehetra ny amin'ny vadiko na de mbola hitako ary ankehitriny na zavatra hitako ankehitriny ary mety tena mandreraka sy manahirana de mino ao anaty eo Jesosy io mino fa miovy io manatena fa miovy io fantatro fa miovy io satria ny fitiavana de manarona fahotana maro de zany no hery ary zany no manosika ary zany no itokisako ary zany mampatonga maharitra ary zany mampatongako inavy le izy teo mandefitra zany mampatonga manana faharipo zany mampatonga manana fahalemem-panahy zany mampatongako manetry tena zany mampatongako tsy mitadiny tsy ny sisa rehetrarehetra zay efa nivakitsika teo fa raha vao tsy mitoetra tsara araky ny tokony ho izy zay ivo ny resaka zay hoe ao amin'ny Kristy Jesosy irery ihany reraka ianao ekenao angely izy marina nge zany tsika rehetrarehetra de izy afaka milaza daholo hoe marina daholo zany tsisy diso zany fa ny ainana an'le izy tsy tafavoaka samihafa ny teoria sy ny pratika fa rehefa Jesosy Kristy no ivo sy ilofosatsika sy iorenatsika tsara sy sotrotsika manana intimité tsara manana fifandraisana matotra tsara tsika amin'ny Kristy mora kokoa atsika ny miaina an'izany zavatra rehetra izany ary fitiavana mino ny zavatra rehetra sy maharitra ny zavatra rehetra io de tena lazaiko anao fa io mampietsika an'Andriamanitra io mampatonga an'Andriamanitra manao hetsika io ary mitondra fanovana sy fiovana eo amin'ilay olona izay aran'izany io jerenao tsara fa lay vehivavy tratra ola-tanana ny jangajangany no namaky ny diloilo eraky ny tavoara alabastara fenomenaka manitra teo ambony tongotra Jesosy tsisy olona nanao an'izany hetsika zany tsisy olona nanao an'izany hetsika zany fa io vehivavy io nanao an'izany satria naninona niatraika taminy ary voarainy ny fitiavan'i Jesosy jereo tsara le fitiavana natonga transformation natonga fiovana tany amin'le vehivavy ny fitiavan'i Kristy ihany koa natonga niova ny fitiavan'i Kristy natonga olona maro niova izay efa mpanaraka an'izao pedy zao ny fitiavantsika ihany koa Kristy atao anatintsika de le fitiavantsika atosakitsika amin'ny manodidina antsika amin'ny ankohonantsika de milazanao afa mahery lavitra no zay mety ho endrika toriteny ataotsika sy fananarana sy sisa rehetrarehetra de ny fanehoana n'izany zavatra rehetrarehetra zany maharitra ny zavatra rehetra mandefitra ny zavatra rehetra manatena ny zavatra rehetra maro-po mora fanahy tsy mora sosotra sy ny sisa rehetra rehefa hita eo amin'ny fiainantsika zany a misy fetraikany amin'ny fiarahamonina zay misy atsika zany fa raha teoria foana ny ainatsika raha tsy manana fifamatorana betsaka amin'ny Kristy isika amin'ny alalan'ny vavaka
sy amin'ny alalan'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra izay mamelombelona fanahintsika de tsy mivoatra mihitsy ntsika ao anatin'izany tontolo mpanompoana izany. Madiva marantsika le andiny fa fito teo ihany no mbola jerentsika ao anatin'le izy ny fitiavana mandevitra ny zavatra rehetra, mino zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra ary maharitra ny zavatra rehetra. Ninona zavatra mety mitranga ao anatin'ny fiainanao de mino azao zavatra hoe tsy tongatonga ho azy na mpivady anareo, tsy tongatonga ho azy na tonga anareo ao anatin'io tokantrano io. Eritrereto daholo ny zavatra rehetrarehetra tany alosi ny zavatra ny aina anareo sy ny zavatra nitranga rehetrarehetra fa rehefa maharitra ianao ao anatin'io de misy vokatra ao anatin'io. Indray tsika rahalahy rehefa mioveny le vady rehefa mandroso moa ny fotoana de misy fotoana koa ny vehivavy lasa tsy mahavitavita tena zay, mety lasa mitombotombo ny bokon'ozatra taloha finifinina tsara afaka 5 taona rehefa manomboka miteraka de lasa tsy mahavava tena zay tsony de miaina arak'izay koa fitiavan'ny rahalahy fa fitiavana maharitra ny zavatra rehetra. Iny fitiavanao iny no mampirisika, iny fitiavanao iny mampandroso ary iny fitiavanao iny no hitondra vokatra tsara any amin'le olona izay manodidina anao. Zay indray fifampizarantsika amin'ity andro androany ity, mino fa misy zavatra voaraintsika tao anatin'izay na de atao ary hoe fehezanteny vitsivitsy monja de atao ambavaka zany fa ilaitsika no mitombo amin'ny Kristy ary miorina. Aza tiany ny ivony afatra teo, Kristy ny ivony afatra rehetrarehetra fa tsy ezaka avy amintsika zany. Rehefa misy tsy mety, le tsy mety de information tonga fotsiny fa ny tena amboarina tsy le tsy mety ny amboarina fa le fifandraisanao amin'ny Kristy. Voavoatra fifandraisanao amin'ny Kristy de mivoaka ny vokatra tsara rehefa aveo. Zay indray fotoanatsika samy tahiny tompontsika mametraka veloma mandra-piona mandra-piresaka amin'ny fotoana manaraka toy izao indray. Amin'ny manaraka mbola mitoy ihany resaka tokantrano me miditra ao anatin'ny lalindalina kokoa isika. Raha mbola tsy hitanao ny teo aloha jereo eto ambony eto fa alahatra eo daholo ireo momba ny tokantrano rehetra izay efa nijerentsika tany aloha. Veloma tompoko.